Tokony indray anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny firenena amin'ny ankapobeny ihany koa ireo kristianina raha araka ny nambaran'ny Dr Paul Ratsara izay filohan'ny faritra Afrika Atsimo Atsinanana sy ny ranomasimbe Indiana eo anivon'ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fahafito izany nanomboka tamin'ity herinandro ity moa ilay conférence lehibe izay tanterahana ity fiangonana ity etsy amin'ny Carleton etsy Anosy. Adidin'ny kristiana ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana na inona sehatra misy azy hoy nisy Dr Paul Ratsara filohan'ny faritra Afrika Atsimo Atsinanana sy ranomasimbe Indiana ao anivon'ny fiangonana Adventista amin'ny tinjony andro fahafito nandritra ny conférence lehibe izay atao amin'izao fotoana izao etsy amin'ny hôtel Carleton etsy Anosy. Zao ny voalaza ao amin'ny toko amin'ny salamo fahatelo amby telopolo ny andininy faharoa folo fa haitsika tsy anjery ozy hoe sambatra ny firenena izay manana amin'ny Jehova ho Andriamanity. Rehefa raha kristianina rehetra zany eo to Madagasikara mankalaza ny tenin'Andriamanitra ty ary tsy hoe mamaky fotsiny fa mampiatra eritrereto izy zany raha ny kristianina rehetra no mandray ampo izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra dia iova ny fandehjavatra. Nanasa ireo olon-tsotra mpanapa-kevitra mpandrarara toe-karena ary mpitondra fanjakana ihany koa nisy Dr Paul Ratsara amin'ity conférence lehibe ity isan'ny nanome voninahitra ary nisolo tenan'ny fitondram-panjakana Andriamatoa Rakotodivoarivo minisy mpanjakana misahana ny foto-drafitr'asa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Développement national dia eo no fandrindrana ny fahaizana manasaraka an'izay kanefa ny fahaizana ihany koa mandrindra mampiray an'izay satria le Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsika rehetrarehetra raha fijerinay azy izay mahasoa ny olombelona no mahasoany tokoa. Koa mino zahay fa ny fiangonana Adventista dia anisan'ireo zay miezaka tokoa. Nanamarika amin'ny fotoana ihany koa ny fandraisana anjarany Dr Alex Lagounot Filipianina izay nanao conférence mikasika ny hisehatra ny fahasalamana. And what could I say more? Aside from Christianity, it is very important to realize that health has a very important role in national development. Ary ny zavatra tiako ambara tiako tsindrina ihany koa dia zao ny fahasalamana ihany koa dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izay indray no azona tolotra tamin'ity androany ity manotra ny soranao anao any tokantrano any nahatra anjeratra amin'ny farany izao fotoana ny fampalavany matv izao ary dia mirary ianao azo fafinaretana hatrany amin'ny fanarahina ireo fandarana eto amin'ny fahitalavitra ny matv amin'ity alina ity mametraka ny veloma mandra-piona indray tompoklasy tompoko avy.